Salama daholo eo andohandeha ho fantarantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Any Toamasina fantatra fa no entiny mpitandro filaminana atao fanadihadiana ny mpanao gazety Mikaelis Ndiamahazo. Firaisan-kinana resolombavambahoaka izay voafidy tany amin'ny faritanin'ny Mahajanga atao ao amin'ny village touristique ny fametrahana samboadin'izy ireo ny sabotsy 17 Aogositra ho avy izao. Politika mankalaza ny fahadimy taona nijoroany tamin'ity herinandro ity teny Belera ny RMDM na ny rodoben'ny mpanositra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Pan-Africain Robotics Competition nahazo laharana faharoa i Madagasikara. Any Kongo tany mamokatra manana ny zavaboary sy ny harena voajanahary maro distriktan'ny Kongo ao anatin'ny faritry ny Vitovinany. Ary ny amaranantsika azy ny mahakasika ny tsara ho fantatra nandritra ny lalao olimpika tany Paris tamin'ny ity faraparan'ny herinandro ity. Ka ireo no fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Asadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra hatrany ny miabony amin'ny chaîne-nantsika mba hahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nemsisy tao Madagasikara toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary. Voantso indray eny amin'ny tobiny gendarmerie section de recherche criminelle ny mpanao gazety mpanao fanadihadiana lalina Mikaelis Ndiamahazo tamin'ny asabotsy 10 Aogositra tamin'ny valora sasany maraina. Heverina ho famoaham-baovao mafana no sady fanerana mahakasika ny Merci Chips sy ny resaka fahatapahan-jiro lavareny ary ny tsy fandriampahalemana izay ny anazo vahana tatoato tao Toamasina no antony fampiantsoana azy zao. Vonina ny tena ny hiatrika ny fakana ambavazy manoloana io antso io ho tombotsoa ny tanànan'ny Toamasina. Taorian'izay antso izay moa dia fantatra fa nientina niakatra ny Antananarivo ny Antoandro ny Omaliny ny mpanao gazety sady influenceur ao Toamasina ity mba hanaovana fanadihadiana ao amin'ny Tobo Ratsimandrava taoriny fampiantsoana azy tao amin'ny section de recherche criminelle ny maraina ny sabotsy izay. Ny raharaha Merci Chips sy ny fanentanana ny olona no antony fampiantsoana azy izao ka dia andrasana eto ara ny mety ho toy n'izay raharaha izay. Mahakasika ny firaisan-kinan'ny resolombavambahoaka izay voafidy tany amin'ny faritanin'ny Mahajanga dia fantatra izao fa hatao eny amin'ny village touristique ny fametrahana ny samboady amin'ny mahasombavambahoaka azy ireo ny sabotsy 17 Aogositra ho avy izao. Anasana ny voaka rehetra ho tonga hanome voninahitra ny lanonana moa izany fametrahana samboady izany. Araka izany dia miandrandra fiovana sy fampandrosoana izay hoentiny reto sombavambahoaka izay voafidy tao amin'ny faritanin'ny Mahajanga ireto ny zanaky ny Mahajanga rehetra amin'izao fotoana izao atao anatin'ity 5 taona manaraka izay itondran'izy ireo ity. Eo amin'ny resaka politika indray dia mankalaza ny fahadimy taona ny nijoroany tamin'iny andro omaliny teny Belera ny RMDM na ny rodoben'ny mpanositra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Antoko 20 eo no mandrafitra any RMDM izay nanamafy tamin'izany andro zany fa mbola tsy vita ny tolona satria mbola marary ka mijoro hatrany ho an'ny fanavotana firenena ho izy ireo hatrany. Efa ela ihany moa no nampitsangana an'izany RMDM izany ary andrasantsika tokoa izay tena fiovana lehibe goavana hoentiny reto rodoben'ny antoko-mpanositra amin'ny fitakiana an'izay demokrasia ho an'ny Madagasikara izay. Enganeka tena ho izay tokoa no antom-pijoroan'izy ireo fa tsy sanatria akory ho fitiavan-tseza fotsiny hoy ny mpanara-baovao. Pan-Africain Robotics Competition indray dia efa tonga eto an-tanindrazana tamin'ity herinandro ity ny ekipan'ny Robotico avy nanatrika ilay fifananana robotique Pan-Africain Robotics Competition. Vokatra goavana be no noentin'izy ireo avy any satria izy ireo no nandrobaka ny laharana faharoa tamin'izay fifananana izay. Robot afaka maminavina ny vokatra miakatra eo amin'ny tanimboly iray no noforonon'izy ireo tamin'izany. Raha tsy hivina dia nisy 13 ny firenena nandray anjara tamin'ity fifananana ity. Tany Dakar Senegal moa ny 12 hatramin'ny 17 Jolay lasa teo no nanaovana an'izay fifananana izay ka isorana azy reto
nahazo an'izay vokatra goavambe izay ary maromaroa tahaka azy ireo. Ireto zany ilay ankizy tena tokony tohanana satria hita fa ankizy mahay ary manana ny hoaviny mamiratra raha toa ka miampy tosika kely avy amin'ny fanjakana sy ny avy amin'ny ray aman-dreny tsirairay avy. Any Ikongondray, tany mamokatra manana zavaboary sy harena voajanahary maro ny distrika ny Ikongo ao anatin'ny faritra fitovinany. Anisan'ireo distrika ahitana ponina tena sahirana nefa noho ny fahapotehan'ny lalana. Tsy afaka mivezivezy araka ny tokony ho izy ny olona sy ny entana. Sarotra ny mamoaka ireo vokatra avy any Ikongo. Ahitana toerana maro azo trandrahina amina resaka fizahantany ihany koa Ikongo, fa mila amboarina ny lalana sy ny fotodrafitrasa mifandraika amin'izany. Midika izany fa lalana no tena fototra iray lehibe iankina ny fampandrosoana ny faritra sy ny distrikta tsirairay avy. Eo amin'ny resaka lalao olimpika indray dia resy ny Amerikanina ny Frantsay. Isa 7 no 7 no isa izay nitsarahany izy ireo. Resy ny Amerikanina ny Frantsay niady ny lalao famaranana taranja basketball nandritra izay lalao olimpika teo amin'ny Frantsay sy Etazonia izay. Tena nifamitady ny roa tonta ary ny fandimby ny tarika teo amin'ny isa. Nanomboka nampiseho ny fahaizany sy ny heriny anefa ny team USA tamin'ny ampahafotona 7 sy 4. Nanamarika ny lalao ny tifitra isa 3 ny sesisesy nataony Stéphane Curie. Nanezaka ny Frantsay notarihiny Batom sy Wembanyama saingy hita ho tena nanantombo tamin'ny teknika sy ny hafetsifetsena ny Amerikanina izay manana ireo mpilalao sangany indrindra maneran-tany toa andry LeBron James sy Kevin Durant. Mbola ao anatin'izay lalao olimpika izay hatrany moa, 2 ora sy 9 minitra sy 24 segondra no nanaovan'ilay Etiopiana Tamira Tola ny halaviran-dalana 27 kilometatra sy ny 5.7 metatra nandritra ny marathon de Paris izay natao tamin'ity herinandro ity. Nobataina araka izany ny medaly volamena ary mbola nomontsaniny ihany koa ny fepotona tsara indrindra vita teo amin'ny marathon lalao olimpika. Ilay teratany Belge Safir Abdin no faharoa ary mbola Etiopiana ihany dia Besson Kiprito no laharana fahatelo. Nanjakany Afrika tanteraka araka izany ity marathon de Paris ity nandritra izay lalao olimpika Paris izay. Ny amaranantsika azy dia ny taranja baolina kitra nandritra izay lalao olimpika izay. Norobany Espagne ny medaly volamena teo amin'ny baolina kitra rehefa nandesy tamin'ny isa 3-5 any Frantsa izay ampapetrahany izy ireo. Tena samy niezaka mafy nampiseho ny lalao tsara sy haingana ny roa tonta fa tsapa ho nanantombo ara-teknika ny Espanyol izay misy fotoana efa nitarika 3-2 be zao. Tratra 3-3 ny isa izay nitsarahany roa tonta teo amin'ny 70 minitra tao anatin'ny fepotona ara-dalàna, fa taorian'izay dia rehefa niditra tany amin'ny fanalavam-potoana vao nampiditra baolina roa ry zareo Espanyol. Hita araka izany fa tena niezaka ireto zatovolahy izay mbola tanora erotrerony mpilalao baolina kitra ny Espanyol ireto ary tena maro zandriny moa ireto mpilalao ny Espanya ireto nandritra ity lalao olimpika ity. Nanjakazakany ry zareo Espanyol tanteraka izany raha eo amin'ny resaka baolina kitra izay tamin'ity taona ity. Izay sy izay moa no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity. Tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dininy milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba hahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy tombatombata gasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.